Hiditra amin'ny tontolo ny fampiavanam-pirenena kosa isika izay isan'ny vaovao mbola misongadina. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny FFKM omaly dia nanambara ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo voafito tao Betroka no sady filohan'ny voameramisana ny fiarovam-pirenena fa ny filoham-pirenena amin'ny maharay aman-dren'ny vahoaka malagasy manontolo azy no tokony hitarika izany fampiavanam-pirenena izany. Mamafisiny tamin'izany ary fa tokony hisy ny fampiavanana ireo mpitondra fivavahana. Ahoana moa ny FFKM no ampiaso ny mpitondra ankehitriny fa io na ray aman-dreny tena satria fidim-bahoaka ny olona reo fidim-bahoaka reo ifiloham-pirenena hery fidim-bahoaka fa tsy tokony nisy olo tegna hery koa sy tondra FFKM reo zany vory ery amin'ny am'izany FFKM zany aby zavatra tsy fety mitady ny sy firenena président hery zany tokony sy andeha asosony olo amin'eny zany zay solo-tegnany satria gn'antony hery finidim-bahoaka zany manera Madagasikara teo filoham-pirenena fa ny lehibe ny fiangonana zany sy ny voafidy reo mbola politique loatra reo kasakasitrako zany hoe reo gn'ampiava fa raha za FFM gn'ampiava je suis d'accord moi satria ny rano be sy ny maro sy ny rano reo comité national reo zany nametraka an'izany FFM zany eto amin'ny tany sy firenena any tokony ho izy satria izy le mandreny malagasy manontolo totena izy ka no lanyboaka teo be ny candidat teo sy lany aby akamaroany izy lany de aleo izy initiative manokana zay anao an'izay tokony izy anao ansoavy malakilaky hoe ndao asika anao fampiavanam-pirenena ireto de zigny afaka anao ny zavatra zay izy tokony amoaka an'izay fihekevitra zay fa sy hoe nanao FFKM nefa ela be nanao any zavatra sahala am'izao foana hatrizay fa nefa sy nahomby hatrizay na ino ato sy nahomby am'izao fa misy filoham-pirenena voafidigny eto anao tokony andeha anao FFKM zany ray aman-dreny anao tokony agnatony ray aman-dreny tena ray aman-dreny malagasy manontolo satria io voafidim-bahoaka hoe olo aza negligevana zany hoe filoham-pirenena zany aza negligevana zany filoham-pirenena zany fa anao fiangonana lehibe ny fiangonana sy negligeenao koa eo fa priorité aloha ny voafidim-bahoaka satria raha pirenena vahana zao resaka politique de tokony agny aloha zany tokony priorité hoe tokony FFKM reo aza miseho reo fa lehibe ny fiangonana de hoe petra sy agnatin'ny filoham-pirenena tokony agnatin'ny filoham-pirenena reo mandeha amin'ny filoham-pirenena zareo zany mikasika ny zavatra rehetra tokony alamity Madagasikara zay zany gn'anaka eritreritro.